Faly miarabantsika tsirairay avy indray manerana ny Madagasikara sy ny any ampiton-dranomasina rehetra manerana an'izao tontolo izao izay manaraka an'izao fandarana miomana eo amin'Andriamanitra ao izao, na amin'ny alalan'ny fahitalavitra, na amin'ny alalan'ny DVD, na amin'ny alalan'ny CD, na amin'ny alalan'ny internet dia faly miarabantsika tsirairay avy. Voatsera nisy niatso avy any Fianarantsoa nokasihan'ny tompony amin'ny teny tany ampiton-dranomasina tany koa, any Montpellier, any a Mulhouse, any a Poitiers, any amin'ny faritry Bretagne iny, ny any Italie sy ny toerana maro isan-karazany. Tena rehefa maniraka ny teny tokoa ny tompo rehefa miasa izy dia tsisy masakana fa mikasika toerana maro be akoatran'izay tsy voalaza rehetra teo, maro be nefa vakasihan'ny tompo fahasoavan'ny tompo ny fiadanany ho amintsika tsirairay avy izay mendrika an'izany. Amin'ity androany ity raisitsika indray ny teny atao amin'ny filazantsara. Ny lohateniny izay zaraina androany dia ny hoe vita, vita, vita. Misy heviny maro zany misy heviny goavana zany ary ity teny ity androany tononoko amin'ny anaran'i Jesosy mihitsy hanafaka anao zao teny zao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, Tompo velona avy any Nazareta, hanafaka anao amin'ny gejany lalàna, amin'ny gejany olombelona, hanala ny kirana eo amin'ny masonao zao teny zao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy eo ampandraisana an'ity teny ity, ka hitoetra eo anao hatramby voalohany ka hatramin'ny farany, hitondra fiainana ho anao zao teny zao. Jaona toko voalohany andininy Jaona toko fahasivy amby folo andininy fahatelopolo. Jaona toko fahasivy amby folo andininy fahatelopolo. Ary rehefa nanandrana ny vinaingitra Jesosy dia nanao hoe vita, dia nanondrika ny lohany izy ka nanolotra ny fanahiny. Dia ny Matteo toko fahafito amby roapolo Matteo toko fahafito amby roapolo andininy fahadimampolo. Ary rehefa niantso tamin'ny feo mahery indray Jesosy dia nanolotra ny fanahiny ary indro ny efitra lampa tao amin'ny tempoly dia tritra ny zara roa hatrany ambony ka hatrany ambany, dia ny orooro ny tany ka nitresaka ny vatolampy ary nisokatra ny fasana ka maro ny fatin'ny olona masina izay fanody mandry no natsangana ka nivoaka avy tao amin'ny fasana ireo tao aorian'ny nitsanganan'i Jesosy. Tao aorian'ny nitsanganan'i Jesosy dia nakao amin'ny tanàna masina ka niseho tamin'ny maro. Amen. Izay teny zay no entina izarana an'izao afatra zao amintsika. Voasoratra hoe vita, izay no lazain'i Jesosy. Amin'ny teny frantsay izy dia hoe tout est accompli. Zany hoe tout zany dia midika fahafenoana, tsisy ampikambina, tsisy zavatra adino, tsisy zavatra mbola miandry ho aminy ho avy. Fa amin'ny teny malagasy izy tonga dia teny anankiray fotsiny hoe vita, fa amin'ny teny frantsay izy hoe tout est accompli. Tout est accompli zany hoe ny rehetrarehetra mihitsy dia efa vita an'i Jesosy. Mission accompli. Zay no nahatongavany Jesosy teto tany, nisy mission nasaina nataony, nisy iraka nasaina nataony, maty teo amin'ny hazo fijaliana izy, tsisy fanenenana, tsisy ny teny hoe allo hidina aloha fa tsy mbola vita, fa rehefa teo izy maty dia hoy izy hoe vita. Amin'ity androany ity apetraka amintsika tsirairay avy koa fa miteny aminao Jesosy androany hoe vita. Miteny aminao Jesosy androany hoe vita. Inona no vita? Amin'izao fotoana iainantsika izao novembre 2015, amin'izao fotoana iainantsika izao natsoina hoe vanim-potoana ny fahasoavana. Amin'izao fotoana iainantsika izao ny iainantsika ao anatin'ny fanekena vaovao, na ny hoe fanekena faharoa. Rehefa nisy ny vaovao zany dia nisy ny taloha, misy ny voalohany. Dia tamin'ny andro izay mbola nateto an'i Jesosy teto tany dia tsy mbola nisy ny fanekena vaovao na ny fanekena faharoa, fa tamin'i Jesosy teto tany dia mbola tao amin'ny fanekena taloha ny olona rehetra, tao amin'ny vanim-potoana ny lalàna, tao amin'ny vanim-potoana ny lalàna, tamin'ny andro izay mbola nisian'i Jesosy tamin'ny ainan'i Jesosy teto tany. Ary rehefa teto tany Jesosy dia sarotiny tamin'ny lalàna mihitsy, sarotiny tamin'ny lalàna Jesosy ary anisany
io mihitsy tandreman'i Jesosy mihitsy ny lalàna ary narahany ny lalàna. Zao no lazainy hoe sao de verinareo fa handrava ny lalàna, tsy tonga handrava ozy izy fa hanatanteraka ozy a. Matio 5 amin'ny andininy fa 17 andro raha tsy diso de rehefa nisy indray le boka teo aminy hoe angataka ho sitrana, de Jesosy tsy tonga de nanasitrana azy teo, afaka nisitrahan'i Jesosy teo iny de vita de sitrana teo, fa teo amin'ny lalàna Jesosy de nanaja ny lalàna, de hoy Jesosy hoe mandehana miseho ampisorona de ataovy ny fomba rehetra zay takin'ny lalàna amin'ny resaka fanadiovana anao, fanadiovana ny boka zany zay. Nisy koa le boka folo lahy nangataka nangataka taminy hoe masitrano zay, de hoy Jesosy hoe ndanonareo miseho amin'ny mpisorona. Zany hoe nekeny Jesosy mihitsy ny lalàna ary narahany mihitsy ny lalàna. Tao amin'ny Matio 7:20 de hozy koa izy masan'ny fariseo hoe nareo mandony ampafolon'ny komina, ampafolon'ny solila, ampafolon'ny misy maro teneniny teo, de hoy izy hoe adinonareo nefa ny tena izy de ny rariny sy ny fitiavana sy ny marina. De hoy Jesosy hoe iny tsy tokony nadinoana ary iny dia tokony natao ary tsy tokony nadinoana le resaka ampafolony. Zany hoe tamin'ny andro teto tany Jesosy de nakatoa ary nanaraka ny lalàna rehetra, satria zay ro zavatra teneniny. Fa zao rehefa maty teo amin'ny azy fijaliany Jesosy Kristy de hoy izy amin'izay izy hoe vita. Rehefa maty Jesosy teo amin'ny azy fijaliany, nitsangana tamin'ny maty, naniraka ny fanamasina ao amin'ny asan'ny apôstôly 1 sy 2 teraka teo ny fiangonana, ary rehefa teraka teo ny fiangonana nanomboka teo ny fanekena vaovao. Nanomboka teo ny fanekena vaovao, zay fanekeny ny fahasoavana, tsy ambany ny lalàna intsony fa ambany ny fahasoavana. Be da be ny mety ho tafitohana amin'izany ary tsy faly amin'izany, fa zay mihitsy ny voalaza, tsy ambany ny lalàna intsony isika. Romanina 4:4 fa ambany ny fahasoavana, ary rehefa ambany ny fahasoavana tsy andeha hiverina ary amin'ny lalàna intsony. Tena izingiziniko mihitsy zay teny zay, ary izingizin'ny fanamasina mihitsy. Ataoko hoe tsy voavoalohany zany teny zany zaraina amintsika eto androany, fa efa inimbetsaka ary mahasoa ny teny averina, ary teny manozongozona mihitsy manala antsika amin'ny fahadisoan-kevitra, amin'ny fahajambana, amin'ny fatotra zay apetraky ny olombelona. Satria misy ny olona milaza hoe maty teo amin'ny azy fijaliany Jesosy Kristy anafaka anao le tsy mahay makatolo lalàna, ary rehefa afaka ianao le tsy makatolo lalàna, rehefa nanaiky an Jesosy de miverina amin'izay ianao any amin'ny lalàna, de akatolo ny lalàna rehetrarehetra. Ino zany? Ny fahafolo-karena, mitandrina ny voaloham-bolana, mitandrina ny resaka sabotsy, sabata, mitandrina ny resaka sakafo hohanina sy tsy hohanina. Jesosy nefa nyteny teo amin'ny azy fijaliana hoe vita. Ka rehefa vita, inona indray no mbola andeha ho ataoko? Tsisy inona ho ataoko tsony. Jesosy nefa namita azy. Jesosy nefa namita azy rehefa nifitahin' Jesosy mandray fotsiny ahako. Zay no mahatonga ny teny ao Jaona 1:7 de milaza hoe ny lalàna de nomena tamin'ny Mosesy, fa ny fahasoavana de nomena tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. De tena apetraka atsika tsara zay rehetra zay, ry havana malala zay mandray zao teny zao, eo ambany ny fahasoavana ao amin'ny Jesosy Kristy amin'izao vanim-potoana iainantsika zao, tsy ambany ny lalàna intsony. Ary tsy jiosy ianao, tsy zanak'Israely ianao, tsy taranak'Israely ianao ka ho apetraka amin'ny lalàna sy ny didiny, fa ianao dia fiangonana Jesosy Kristy. Mety mbola betsaka anay ny tafitohana ny amin'izany, fa ho marina, ny marina ho fantatrao ary marina no anafaka anao. Tsy zanak'Israely ianao, tsy jiosy ianao. Rehefa nandray an Jesosy Kristy ianao, fiangonan Jesosy Kristy ianao, fiangonana. Efesiana 2:2 de milaza mihitsy hoe isika zay maty noho ny fahatsoantsika de ho efa natsangany de niara-napetrany any an-danitra. Efesiana 2:2. Ary izy hoe fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana, tsy avy amin'ny asa fandrao isy reare, tsy avy amin'ny hoe fanajanao ny andro isaka sabotsy mandeha mivavaka andro sabata no anokafana ny varavarana ny lanitra hidiranao, tsy avy amin'ny hoe fandoavanao ny fahafolo-karena tsy tapaka natonga anao hiditra ny fahazakan'ny lanitra. Misy matsy milaza hoe aloavo ny fahafolo-karena fa ho sokatra ny varavaran'ny lanitra, androtsahako fitahiana aminareo. Vakio tsara ny tantaran'ny malaky hafa tsy ho an'ny fiangonana iny, napetraka iny ho an'ny mpisorona, ho an'ny levita zay tsy nanaza ny lalàna, tsy nanome ny ampafolony, ho an'ny mpisorona, ho an'ny levita.
fa itsika zao amin'ny vanim-potoana ny fahasoavana, ary rehefa amin'ny vanim-potoana ny fahasoavana antsika tsy ny ezaka ataoko, tsy ny asa ataoko, tsy ny fanompoana ataoko no idirako ny fanjakan'ny lanitra, fa ny idirako ny fanjakan'ny lanitra maimaim-poana satria Jesosy Kristy maty teo amin'ny hazo fijaliana. Ary izy ny teny eo amin'ny Jaona 9:10 ny laza hoe vita, tsy anapiko io, tsisy ezaka avy aty amiko, zato isan-jato ny asa fanomojena nataon'i Jesosy. Tsy misy ray isan-jato zay anjarako, fa zato isan-jato no nanavotan'i Jesosy tamin'ny alalan'ny rany, nanafahany tamin'ny fahotana, nanafahany tamin'ny gejany lalàna, nanafahany tamin'ny gejany olombelona, nanafahany tamin'ny gejany satana, nanafahany tamin'ny gejany zao tontolo zao. Jesosy maty teo amin'ny hazo fijaliana ka niteny hoe vita, tsy misy ninona ataoko fa raisiko amin'ny finoana zay. Vita ny adinao, vita ny famonjenanao, vita ny fanasitranananao, vita ny fanafahananao. Tamin'ny alalan'inona? Tamin'ny alalan'ny nahafatesan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Tamin'ny alalan'inona? Tamin'ny alalan'ny rany Jesosy Kristy zay nalatsany. Ny lanitra ny sokatra noho ny rany Jesosy nalatsany teo amin'ny hazo fijaliana, fa tsy noho ny fahafolo-karena zay nalohanao. Raha mbola reritreretinao fa fahafolo-karena na fanatitra na vola alohanao ny sokafan'ny lanitra, mibeba malaky ianao, mibeba ary ovay zany hevitra zany androany. Fa fanompo-tsampy zany, mihevitra ianao fa ny fiezahanao, ny fahaizanao, ny fahalalanao, ny fankatoavanao, ny fahatsarana ataonao, ny idiranao sy hanokafana ny lanitra ho anao. Tsia fa nanokafana ny lanitra ho anao. Jesosy tianao fotsiny, Jesosy tianao fotsiny. Mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mbola tsy teraka akory ianao, Jesosy efa nomanina ho anao, Jesosy efa maty ho anao ary nanafaka anao, mamonjy anao. Fa tsy misy ezaka avy aty amintsika, tsy misy ezaka avy aty amintsika. Madiso hevitra antsika ny fahafantarantsika ny tenin'Andriamanitra. Voalaza misy any amin'ny Matthieu any amin'ny Salamo 7:20 hoe fahasoavana sy famindrapo no anaraka amin'ny andro rehetra iainako, dia hitoetra ao an-tranon'i Jehova andro lava aho. Satria nahoana? Satria Jehova no mpiandry ahy. Inona no mahatonga azy ho mpiandry ahy? Izy nanolotra ny ainy hamonjy ahy. Matthieu 7:20, Jaona 10 ampifandraiso ireo fa manambara fa Jesosy no Andriamanitra, Jesosy ilay mpiandry tsara. Voalaza any amin'ny Matthieu 7:20 Yahvé no mpiandry ahy. Ary any amin'ny Jaona 10 dia milaza izy miseho présente Jesosy Kristy hoe izaho no mpiandry tsara. Jesosy io, Jesosy Kristy ilay Andriamanitra velona tonga nofo nitsangana tamaty hamonjenanao. Vita hoy izy tamin'ny hazo fijaliana zay takiny lalàna aminao. Amin'ity androany ity raha misy olona mbola mametraka anao ambanin'ny lalàna amin'ny resaka fahafolo-karena, amin'ny resaka fihinanana kisoa sy ny tsy fihinanana azy kisoa sy zay karazany sakafo tsy azo hanina sy tsy ny azo hanina, amin'ny resaka voalom-bolana, amin'ny resaka zabata sy ny sisa, ambany oziny ianao. Mitsoa raha mbola misy mametraka anao amin'izany, ary ianao raha mbola ao anatin'izany, aza manamafy ny fonao, aza miziriziry amin'izany fa Jesosy Kristy nanafaka ary eo ambanin'ny fahasoavantsika fa tsy eo ambanin'ny lalàna. Miasa ny anam-ponao zany teny zany androany, manozongozona ao anatinao zany, manapatapaka ny fatotra aminao zany androany, tononoka amin'ny lalan'i Jesosy, manala ny kirana amin'ny masonao zany androany. Atonga anao atsapa fa tsy ny ezaka ataoko mihitsy, tsy ny fanompona ataoko mihitsy, tsy ny volalohako mihitsy, tsy ny atsembohako mihitsy no idirako ny fanjakan'ny lanitra, fa maimaim-poana ny zavatra rehetra dia omen'Andriamanitra amin'ny malalany na dia matory azy izy. Zava-poanao anareo ny alipandry sy ny fo maraina sy ny mandeha amin'ny fisasarana, zany rehetra zany dia omen'Andriamanitra ny malalany na dia matory azy izy. Fahasoavana vita hoy Jesosy Kristy ny takin'ny lalàna amintsika. Misy mandray anteny indray ny hoe lalàna, hoe raha tsisy lalàna dia mikorotana, fa mampiana-piana-poana ianao ary miteniteny foana ianao raha teneninao hoe tsisy tsony lalàna ary tsy ambany lalàna intsony tsika Madagasikara, eto Madagasikara manana ny lalam-panorenantsika, manana ny fitsipitsika, manana ny lalànantsika. Mila arahan'izay raha lalàna ara-panjakana, mila arahan'izay fa tsy le lalàna ara-panjakana ny resahako atao anatin'ity baiboly ity, fa le lalàna zanak'Israely zay tadiavin'ny kristianina mbola arahana ao ka hipetraka tsara zany. Raha miteny ny lalàna Madagasikara, lalàna malagasy hoe rehefa mandeha moto ianao na mandeha scooter tsy maintsy manao kasika, dia mila manao kasika ianao, fa zay no napetraka ny lalàna, apetraka tsara zay. Ary tsy ianao mitondra ihany fa ny olona entinao koa mila manao kasika ianao, raha kristiana ianao mila manaraka an'izany. Voalaza fa raha hitondra fiara ianao tsy maintsy manana fahazahoan-dalana mitondra fiara, tsy hoe tsy ambany lalàna ianao akory dia andika an'izay
fa hoe ambany fahasoavana samy hafa be zany aoka hitandritsika ho ika heritreritra fa tsy zay ny tiako lazaina fa ny am'le hoe voaloham-bolana sabata fahafolo-karena fanatitra ao ampaminany resaka sakafo vadina sy vadina fiangonana Jesosy Kristy ianao fa raha lalàna petraka eo amin'ny fokotaninao eo amin'ny firenena mila rahanao zany ny etra aloavo zay tokony mandoa etra ary aloavo feno fa tsy manao tsikombakomba sy manao risoriso sy manao alatra zay mampahatra n'ity fireneny ty fireneny ty mahatra satria ny olona dia ao anatin'ny kolikoly ao anatin'ny langa ao anatin'ny tsy fanarahana ny lalàna ao anatin'ny tsy fandoavana zay tokony aloha fa mangalatra ary nefa dia milaza fa kristianina ihany ary hitany am-piangonana rehefa alahady mibeba fa ianao kristianina mihitsy ny mahatonga ny firenena mahatra fa tsy hiteny hoe ny mpitondra fanjakana ny vahoaka eo fa ny kristianina mihitsy eritrereto ny fiainanao ao anatin'ny laika ve ao anatin'ny kolikoly ve ao anatin'ny tsy fandoavana ny tsy tokony aloha ve fa Jesosy ary raha teto tany dia laza mihitsy izy hoe mandehana Petera alaivo le trondro ao anatin'ny trondro ianao mahita vola dia aloavo ny etra aloavo zay tokony anao dia aloavo koa ny anahy Romanina 7:12 manajany lalàna rehetra misy aza ho an'izay tokony ho ajaina ny filoham-pirenena ajaina ny androm-panjakana rehetra satria mendrika no ajaina izy aloavo zay tokony aloha rehetra ny etra aloavo zay tokony mandoa etra rehetra fa zatao alatra izy io mahatra ny firenena rehefa mamoaka fiara ianao eny amin'ny fahatserana na aloavo zato isan-jato zay tokony aloha raha kristianina ianao fa zay ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra zay tokony aloha rehetra aloavy amin'ny anaran'i Jesosy ary mibeba raha toka mbola misy alatra sy tsy fankatoavana an'izay lalàna misy zay ao aminao fapetraka amintsika tsara zao hoe zay le lalàna anankiray lalàna ny firenena zay mirafitra mipetraka eo aminao mila ajainao zay raha araka ny tenin'Andriamanitra Romanina 7:12 fa ny anankiray dia hoe lay lalàna nomena tamin'ny Mosesy mihitsy rehefa tonga Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana Jaona 1:7 ny lalàna nomena tamin'ny alalan'i Mosesy ny fahasoavana nomena tamin'ny alalan'i Jesosy ary vakitsika tsara teo le tao amin'ny Matio fa rehefa nikikiky Jesosy niala ny ainy dia hoy voasoratra hoe nitritra ny lampa zay nampisaraka ny efitra masina indrindra sy ny efitra masina tao amin'ny tempoly nitritra avy any ambony ka tatỳ ambany io lamba io dia tsy lamba ohatran'ny hoe lamba hoany io lamba maivana kely fa lamba natefiny io lamba mavesatra io ohatran'ny rindrina mihitsy io zay nampisaraka ny olombelona tamin'Andriamanitra ary tsisy afaka niditra tao amin'ny efitra masina indrindra io afa-tsy ny mpisorona be indray mandeha isa-taona zany hoe tao amin'ny tempoly tamin'ny andro mbola nisian'ny tempoly dia nizara telo ny ray kianja ny kianja dia afaka anakeo daholo ny vahoaka rehetra na jiosy izy na hafa firenena ary afaka anakeo ihany koa ny faharoa ny efitra masina indrindra izay ny mpisorona ihany no afaka niditra tao ary ny fahatelo dia ny efitra masina indrindra efitra masina le faharoa dia efitra masina indrindra le fahatelo ireo efitra masina indrindra io tao no nitoerany fiarany avy tao ny toeran'Andriamanitra ary tao ny mpisorona be no miditra rehefa isa-taona hitondra fifonana ho an'ny vahoaka fa rehefa maty teo amin'ny hazo fijaliany Jesosy Kristy io efitra io lamba io matevina be fa 5 cm io nampisaraka any efitra masina sy efitra masina indrindra dia tritra avy any ambony ka hatrany ambany ary tsy niverina intsony io nidindray fa nisokatra io dia nisokatra hatramin'ny farany noho ny fahafatesany Jesosy manapara ny tenan'i Jesosy zay mipotehana teo amin'ny hazo fijaliana io nampiditra antsika ao amin'Andriamanitra maimaim-poana androany dia apetraka amintsika mihitsy zay rehetra zay hoe rehefa nitritra io avy any ambony ka hatrany ambany tapitra zay takiny lalàna taminao efa nitaterahan Jesosy eo ambanin'ny fahasoavana ianao tandindona ny amin'i Jesosy daholo reny taloha reny biby reny resaka zavatra madio sy madio reny resaka andro sabaty reny resaka zavatra maro tao amin'ny lalàna reny nafenina natao Jesosy fa rehefa teraka Jesosy maty teo amin'ny hazo fijaliana tanteraka naseho amin'izay Jesosy efa tanteraka ao aminy zavatra rehetra ho aza velo voageja ny lalàna intsony ianao voageja ao ambakain'ny olombelona amin'izany intsony ianao voageja ny fombafomba sy ny drafidrafitra intsony ianao fa Jesosy no ampidiro ao am-ponao Jesosy no ampanjaka ao amin'ny fiainanao Jesosy no anjaka zato isan-jato amin'ny fiainanao ahatonga anao olona afaka olona vaovao olona mban'ny fahasoavana mandresy nofo mandeha araka ny fanahy ary tena hoe mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra fa zay no ao amin'i Jesosy Kristy zany lazaina aminao vita ho izy vita ny adinao efa nahafahan'i Jesosy koa ianao amin'ny fahalemenao tsy mahay manompo an'Andriamanitra zay koa no teo amin'ny hazo fijaliana amin'ny voalohany hanadiovana anao ny rany fa ny faharoa koa maty teo ihany koa ianao niaraka taminy ary natsangana ianao olom-baovao eo aminy afaka anao ny sitrapony
tsy mbola ora-pitso ianao no faty na androany ianao no faty fa efa omaly efa vita maty niaraka tamin'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana koa ianao lay tsy mahay manompo lay tsy mahay manao sitrapon'Andriamanitra ary natsangana tamin'ny efa lasa ihany koa olom-baovao amin'i Jesosy efa vita daholo zany fa tsy misy mbola ho atao zay le hoe vita tsy mangataka tsy ho ny ataovy maty a Jesosy vonoy a Jesosy efa maty eo amin'i Jesosy ianao ary niarana tsangana amin'indray vita hoy izy amen.